izy sivymirana ireo moa dia samy avy amin'ny teratany zanaka ny diosèse n'Ambozotra avokoa. Ny fizarana faharoa dia ny fanomeza toky ataon'izy ireo eo anatrehany eveka. Ny fizarana fahatelo dia ny fitsofandrano anireny diakona mpamasinina ireto, tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana, tsodrano avy amin'ny eveka. Ary ny fahaefatra dia ansapanahy fohifohy andraisan'ireo mporana anjara sy ny fianakaviana ihany koa ho an'izay efa ranomana an'izay no hankizana ny fankalazana. Ry Andriamanitra sandianana irainay eo, sitraka ny mifidy mpiara-miasa amin'ny Jesoa zanakao ka mifidy pretra anisan'izany eto sivymiralahy izay hanay ny fanamasinana ny filarana pretra rahampitsy koa makasiraka sy makatendanao amin'ny fanomezanao mpiandry sy mpiara-miasa hitory ny evanjelinao, hanamasina ny vahoaka an'Andriamanitra, hitantana ny vahoaka an'Andriamanitra, indrindra hampianatra azy ireo ihany koa. Koa hangatana ny fahasoavanao, hamelika amin'ireny diakona sivymiralahy ny fanahinao masina, hampitombo ny fahamasinana efa ao aminy, indrindra hahavitana soamatsara izao fanamasinana amin'ny rehetra izao. Mivavaka aminao ihany koa izahay ho anay menakavy tafavory eto, mba samy handinika ny asin'Andriamanitra amerefa aminay tsirairay avy, miaraka amin'ny ansory atefa amin'ireny diakona sivymiralahy. Ianao no mahalala izay rehetra mahasoa, ka na ireo naniry hanatika an'izao fotoana izao nefa tsy tonga no miantony samihafa, dia aza atao diso anjara ny fahasoavanao. Amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina, amin'ny taona rehetra manan'izay. Amen. Avely masina no soatany masina ny soahana. Ao amin'ny toko fahatimy ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Izaho no tena fotoboloboka ary niraiko no mpamboly. Ny sampana rehetra izay tsy mamoa eo amiko dia esorina, ary izay rehetra mamoa dia rafanana mba hampamoa azy bebe kokoa. Efa mahatonana ndraiky izao noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitoera ao amiko ary izaho miteo izao aminareo. Fa ny sapana izay tsy miray amin'ny voaloboka tsy mahazo mamoa ho azy. Ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izaho no voaloboka ary ianareo no sampana. Izay mitoetra ao amiko sy toerako no mamoa be, satria raha tsy izaho tsy mahefa na inona na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ao amiko dia riana nivelany tahaka ny sampana ka maina, ary angonina ny sampana maina ka fipy ao anaty afo dia maina. Raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao aminareo ny teniko dia hangataka izay tianareo anareo ka atao aminareo izany. Ho voninahitra ao amin'iraiko raha mamoa be ianareo sy tonga mpianatra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Roboka ianareo sambany, izay rehetra miray amiko dia mamoa ary velona, fa izay tsy miray amiko kosa dia tahaka ny sampana maina ka atsika ny anaty afo. I Jesosy no fotoboloboka dia isika mianakavy izao no sampana.
miray amin'Andriamanitra isika, mifikitra amin'ny Jesosy isika ka mbola velona ary afaka mamaly ny antsin'Andriamanitra. Dia hoy izy Jesosy hoe ho voninahitra ho an'ny raika ianareo raha mamoa be. Inona moa hoe mamoa be? Dia isika miombona ao amin'Andriamanitra, isika miaina ny finoana na isika tamin'ny bateny, ka afaka mamaly ny antsin'Andriamanitra araka an'izay manalefa isika tsirairay avy. Voninahitry'Andriamanitra tokoa satria mbola betsaka ny olona mifikitra amin'ny finoana arapofiny izao isika mianakavy. Voninahitry'Andriamanitra fa mamoa be ny diosesitsika ka mamokatra pretra sy reliziosy, mamokatra be ny fikambanana reliziosy ka mamokatra an'ireo pretra reliziosy araka ny fikambanana mesiasy avy tsirairay avy. Profon'izany isika rahalahy izay raharay ny fanamasinana ho pretra. Izay no tady avitsika eto ambony tany dia mikasaka ny voninahitry'Andriamanitra. Io ihany koa ny teny fanevana ny tena diosesitsika hoe ho voninahitra ho an'ny raika ianareo raha mamoa be. Ny ahafantarana fa mamoa be isika dia isika mazoto mivavaka, isika mifikitra amin'Andriamanitra ary isika matoky ny fanampian'Andriamanitra eo am-pamafakiana ny fiainana. Koa ho voninahitra ho an'Andriamanitra anie izao hazao antsika pretra sy rahalahy izao hanompo ny diosesy, hanompo ny fikambanana, hanompo an'Andriamanitra indrindraindrindra. Ho voninahitry'Andriamanitra isika rehetra satria mamoa be ao amin'ny Jesosy. Ny andro nahatonga ny safidy ny lalantena mamaky pretra ary ny tenin'Andriamanitra no safidy eo am-pamakivakiana izany. Ny fianakaviana ny aveko nandrasa amin'iray ny Jean Julien no manary teraka tamin'ny lafinainy 9 Jolay taona 1970 tao andimo. Zanaky Razafondratsara zanaky Clotilde sy rakoton'ny iray ny Joseph Irene monina ao Tsotiariary fokotany Marlena fiangonana Ekara tamin'ny Fotsy commune Andino. 10 mianadahy izay no pretrako, 9 ny vehivavy ary 4 ny lehilahy. 13 nandeha nampianantena tamin'ny Dego tany Frana namboly sy nyomby. 13 niditra tao Seminera Zanjy Tianjosofy Fianaratsoa. 14 nanao ny stage tao amin'ny Ekara Nankizana Soa amin'ny Manandrina. 15 fiofanana tao amin'ny Propedeutika Betsaida Toliara. 15 nanao ny filozofia tao amin'ny Seminera Zotny Vosoa Fianaratsoa. 20 nanao ny fianaratra amin'ny Stade de Régence tao amin'ny district missionnaire Vilamaina. 20 nanao ny teoloziana tao amin'ny Seminera Zotny Vosoa Fianaratsoa. 19 nanao ny stage diaconal tato amin'ny district Ambositra Mandrina dia mba hanao ingénieur mpanamboatra trano reny. Saingy izay nefa no sitrapon'Andriamanitra. Ity no ataoko hoe situation izay transformatrice nanovany tantaram-piainako ka nahatongahy iroso amin'izao lalam-piainana izao. Tamin'ny taona 12 dia nanombotra trano izahay fa 3 trano satria maro anaka moa daka sy nama. Moa ny fianakavianako betsaka iandry zokla sy dada izao no mandrafitra mamono gris. No tonga teo amin'ny tapenaka eo amin'ny tasy faharoa dia nalamandritra ny tongotra ny dada ka nianjera tany amany tany tokotany dia tapaka ny fehinavanana. Afaka herinana ny navo azy no hararato
tao zay natao takely tao an-trano tonga tamin'izay ny fananana kely koa amam-bolona ny fitaovana tao an-trano sy sisa tsy vitan'izany fa nikiasa amiran-dada sy manatao karina izy ireo soa ihany fa vavakantsy teveny ihany dia teo anainganana iavy any aron-dada miaro anainganakavy vokatry ny fifandonana dia nifandipatra izay tsy izy indray taolana an-dava efa tapaka nitombo indray ny fahasahiranana amin'ny fisavona azy tsy hita izay raisina ny trano tsy vita hidada marary ny fananana kely teo an-tanana lasa niandro nefa volana septambra fampidirana mpianatra zahay vanomena-dahya samy mbola mianatra vokany dia tsy afaka manao fianarana koa ny telo taminay mianadahy sotonay nanomboka teo dia tapako ny fahasahiranana indray aman-dreny niezaka aho ny hafahana baka tamin'ny bebe laoska rehefa afaka baka dia rehefa afaka baka dia nanapa-kevitra ny ikarana ahafahana manao fianarana sy manampy an'ireo zandriko manampy an-dada sy mama satria sahirana izy ireo lasa tamin'ny bebotany esranana ambanivohitra avakely zay no toerana manandehanana nisy aneny toanaino tany dia izy niteny hoe ravapy dia mpiambina saha miambina saha alanakapy reny sakosakona ravina votaka amin'ny vava no fanaovany azy miambina zay a dia manamboatra tanimbary satria niandro mbola sisy tahalaka fa mbola tapitra rekenika sara dia zahay efa manana traikefa taty amin'ny famparana tanimbary zany dia namboatra tanimbary dia zay karanana tany dia nanao zaridaina ary nambolyvako hanentana ny fiainako dia ity hoe ino aho eo aminareo mandrakariva zay nalaina tao matiko fahavalonokolo andiny faharoapolo tapany faharoa io no teny manentana ny safidiko hiatrehana ny fiainana maro rehetra inona moa no antony nanamarika ny fiainako hatrany fahazazako ny fitiavana manjono matetika no mahazo ny vaventy sady marobe ary nahazo sinoazy aho ohatrany hoe zonasy satria raha vao mandeha mamitana na mandeha manaraka dia tsy maintsy mavesaka aho zay vao mipody an-trano tamin'ny andro mialohana fiany dada anay dia nahazo trondro marobe tsy lany iny hariva iny fa mbola nisy aminy atao sakafo maraina kinantso no mitokany dahary tamin'ny raika ny folo alina dia nambosa tao apatana ny trondra natao tao arotavenina ny trondro tao dia nety ny volanina dia somary nalahelo aho tamin'izay ary lasa dranomaso visy azy dia tamin'izaho nianatra tao amin'ny lycée Rakotoasoa ihany koa nefa dia itrondro no surnommé mpianatra azy atao tamin'izay classe de première satria madame raika zay madame Marizana zay izy izy moa mba mena surnom anarana to dia tiaga kamba izy dia itrondro no anarana amena azy satria tsy be teny moa teo amin'ny sokabava dia zay no antony dia hoy izy raha nisy fotoana napanaovy ny devoir teny amin'ny tableau zany zay natonga fianarana napanaovy devoir teny amin'ny tableau dia seza mbanitay dia ozy izy avelia klasy rio kay raha mahay raha mitrondro hatreo dia mitrondro ny fanaovany olona asy motao ampianarana dia ndray hariva rehefa maizimaizina niandro tamin'izay mianatra hariva iny dia lopihy mitrondro ny ziro ny interrupteur dia maizina atao an-dakilasy dia kosava atao amin'izay mpianatra rehefa mikoa hoe apoko manoso ny trondro apoko manoso ny trondro apoko manoso ny trondro dia teo dia nisy fotoana amin'izay tratra mitaba be dia voandro be lehibe voazy tara amin'ny surveillant azy ary nampanaovana liste noire fa nahagagana aho nanao amin'ny ahita tsy nisy nanao liste noire fa olona hafa avy no voasoratra tany dia gaga ho nanatoka tamin'izay dia natrato hoe tsy maintsy voaloka satria aho nanao amin'ny ahita nanapika ny jiro ny interrupteur ka nahatonga ny
hita ao an-tafitasa satria noho ny fanenjehana ny kristiana mahevaika tamin'izany dia tsy afaka mitondra lakoa dia tsy afaka nanehoana na kristiana hanga tamin'ny alalan'ny tonga no nifakanalany hino amin'izany fotoana zany dia hatramin'ny taonjato faharoa sy fahatelo ny teny hoe trondro izay antsoina amin'ny teny grika hoe ictus dia hitany mpandinika fa mifono ny finoana rano manambara na zanak'Andriamanitra sy manavaka antsika olombelona ny Jesy Kristy. Ny teny hoe ictus na ictiso amin'ny teny grika rehefa vasana na halavaina dia ahitana an'ireto teny ireto: Jesus Christos na hoe Jésus Christ, Philos Théo na hoe Fils de Dieu, Soter na hoe Sauveur zany hoe Jésus Christ, Fils de Dieu Sauveur na hoe Jesôs Kristy, zanak'Andriamanitra tanavitra trois exegna tany izy dia naza fa naza izy fa hoe manambara fa ny vita batemo izy dia tontontely na teraky ny rano batemy hanaka ilay tondro lehibe ictus dia Kristy. Ao amin'ny taratasy vatany dia batimo dia vokatr'ireo fandaniananareo nafitalaky fa kafy iza ilay tondro avety azo matetika amin'ny fahazazako fa tamin'iny Jesôs Kristy efa miantsoara iza izay teny Jesôs atany mpiarany fa tsy mamela antsika ireny izy fa miara-dalana antsika isanandro. Eto mpamarana mamelahy ianareo hitondra fisaorana reto olona manaraka reto dia eo ianareo dady sy mama sy anatoraitako. Fantako fa raha fiotezainareo tamin'ny finoana sy nampianaranareo dia tsy toy izao. Oloana fisaorana ihany koa ny mpanabe mpampiavaka ary mpampiofa tany amin'ny EPT CGC teny amin'ny séminaire ary tany amin'ny stage ny atao tany. Isaorako ihany koa ireo pretra zoky ray aman-dreny anisan'izany Père Nonna, Père Jean-Jacques, Père Odilon, Père Zou, Père Max, Père René, Père Paul, Père Félicien ary Père Curé izay miaraka tamiko nandritra stage verizany Père André Fidèle nametraka fitokisana tamiko nandritra ny stage iny. Misaotra ny fanampianareo teo ianareo rehetra tamin'ny lara-panahy mankasitraka amin'ny torohevitra nomenareo ary indrindra isaorako manokana ny diocèse Mangositra izay taminao Monseigneur Remalala nandalo lehibe tamin'ny fanofananahy ary nahayany mivavakaranao manana fahasalamana tanteraka. Amaranako azy mankasitraka atsika mianakavy izay vory manaritra taona manaritra izao témoignage taona izao izay teny. Rahendrainyteroana manaraka teraka tamin'ny 9 septambra 2025 tao Sarsilo ambony manjaka rakoto voasarona sy ravomirima maro talo ray aman-dreny vivady miaina maha kristianazy izy ireo vita mariazy amboly spionty fa samy efa maty miteraka efatra lasy efatra vavy izy ka izany no zaza fahavalo. Iray masa efatra soarivo no maty manatsany varatra tao trano ny mama ka nagavady ny soamanana rozakina farandray dada ny taona 9 soarivo. Vita mariazy ihany koa izy voa ireo ary miteraka raika vavy sy telo lahy nandritra ny zanaka teny amin'ny lycée fa safinaina dada sy mama zany hoe vadiny dada taorina ny antongo ary tekoa miasa laharo namona ny rehetra tao an-trano tao an-tanàna tamin'ny taona 3
population teto ny province ny Fianarantsoa 9,75 fa miara 9,65 tamin'izay dia nanapa-kevitra dada hoe tsy afaka mampianatra koa zareo satria fahasarianana isy ihany koa vao nazenitiaraka indray tao aorianany nahafatesany mama dia saika sy nampianarana koa ary tena izay no fanapa-kevitra fa ireo raitakoa no fanoana nampianatra indray mandeha miany mba hafahako manao ny fanadinana baka indray mandehany aso rehetra tato amiko toy izao mantsy miasonaranaritra tato amiko mbola sy mianatra nefa nanampanahina teo rehetra satria hoe efa fitoana vao nahiditra nianatra dia no mifahitako any mopera mitarika sorona masina pera zango hita amin'izay no tena haiko voaloha hoe mopera pera zango ny Fianarantsoa izay efa nipiretiny lakaka amin'ny diocèse Vaotambatra tiako fotsiny ohatra ny hoe mahafinaritra ny tenao rehetra dia nahalegna ahy fa sady misy antony tena goavana hoe zao antony nanaovao dia notorono hevitra hoe angamba monjy miaraka aminay fa mila zaho mopera aloha dia miteny tamin'ny mopera dedonea fa izy no mipiretiny lakaka amin'izay dia afaka mandeha koa izy sandy tsy nandeha indray aho efa tena tonga ny fotoana satria savo naikidada ny vasokoetiny rehefa pera zakoverte indray no mandilany pera dedoneteny sy pera zakolody no manampy azy teny dia no lazaiko azy reo ihany koa famille sady efa mba mivoatra azy kelikely no miampy-pamily tekorehetra tamin'izay nalefa misy reo plasy place de seconde no milasy voalohany teo nanomboka minazy izany mpameriko zany tamin'ny mopera teny ny district nilasy ny efatra izay vao mandeha niditra miofana tany amin'ny seniera zandy ny Kianja Soa Fianarantsoa fa talohan'ny handehanako hiditra tany satria efa minasy matetika dia mieritreritra aloha sody sy ny voaray dia rehefa afaka baka rehefa navita ny baka tany 2014 dia miaraka tamin'ny misy zanaka ny zoko vavimatoa mitovitovy taona amiko satria zanako taona miany izy dia izy io chauffeur-na camion dia mampiditra kitahy tamin'ny cotonata amin'izay ny asa zareo dia nandeha mitiarano miaraka tamin'ny zareo aho manao dokera dia tamin'ny toerana nanaovako stasy nanaovako diagonale dia camion no fitaterana tena mahazatra any dia tadidiko ny asa nataoko tamin'izay rehefa mahita zalahy raiky tena ndarana sy mandeha camion mandeha midiny anatoerana rehetra ireo dia maro tokoa ny zavatra niainana sy niseno teo ny tsara teo ny nafaly sy nafinaritra saingy teo koa no mivelo rasy teo ny nampalahelo sy ny sisa izay azo fitinina amin'ny teny hoe teo ny ora teo ihany koa ny sarotra sady rehefa tantarana eto aby zany dia mety namarana zany any sa vita tao anatin'izany rehefa dia tsapako fa notokana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famorampoly sy ny tantanany atao anatin'ny sy ny sarotra azy no safidiko tena manetanay aho hoe ny zavatra rehetra dia retin'Andriamanitra soa izay ty azy amin'ny Romanina 7:20 tapany voalohany vao tany amin'ny any préparatoire teny Kianja Soa teny seminaire zany no efa nandray ny soratra masina io anentana vokatry ny famakiko ny tantara-piaina ny raisiko an-trano io mandraka androany teo ny tantara-piainana ny zorako nahatonga azy safidy an'io fa teo koa ny teny Jesoa ho amin'ireo antsoiny hanaraka azy toa nahasangana hiany ireo fepetraka tiany Jesoa ho amin'ireo hanaraka azy hitatsika amin'ny masina hita toko fasiny sady lazay fa isa mity anefa sy mba manana nampandreny lohany dia sanganena hiany tsapoko nefa fa rehefa mandroso hatrany amin'ny fanarahanty azy ilay mianso dia toa tokanany hatrany ao amin'ny matoto 20 ny 19
Jesoa momban'ireo mpiasa ao amin'ny tany voalohany. Ireo olona no lazay tao reny mpiasa miditra voalohany dia tsy misy salasala avy hatrany dia natoky ka nandeha nanao mpitiavana miasa tao tany voalohany sy mba nametraka amin'ny tanena na ny ady vaharitra fa natoky ny fitiavana ny aso sy nanirany Desambra sy polosy Vatsiriko tao Molofeno distrika Mbatomany Sarakira Zapo Mamindy Paul Maurice sy Razastara Maria Cécile samy mpanagomady avokoa izy ireo ary miaina tao anatin'ny fanavatena kristiana izy ireo misy sivimaladay iray raikapolo enina ny lehilahy ary telo ny vehivavy izaho no zaza afahany baka lauréat ny 20 ka hatramin'ny 20 ny raha nanao ny finaranarana tany amin'ny distrika iny sy tany amin'ny distrika Manjoro amin'io taona ikiana ny teniko moa dia ny sedahorana satria nisy ny fifakazaronay sy ny preta teniny ny fotoana aza ao fanangataka refanonena kanony satria tsy zako intsony ny nataony nefa niteny tamin'ny fianakaveny hoe zao ny androny no olana teo aminay sy kompera dia namalo izy tamin'ny zay fotoana zay fa hoe diny tsara moa fa na any amin'ny nanam-ponana na iny amin'ny fanaovana stagy dia misy ireo olana maromaro dia nandinika moa zay tao anatin'ny stagy tany teo renany baka dia sapa-kevitra isananiany vokatrany fifakazaona io na tonga ahy ho any amin'ny distrika Manjoro ny telon'olana tao arenan'ny vakansy ny hoe tao anaty zay ihany koa miteny ihany koa mapela zavera hoe noho ny fiafahafahan'ny frère-nirina izay vao hanao fianarana tany examen tany avy koa zany dia izay ihany koa no antony andaminao any amin'ny distrika Manjoro satria any misy fifahafahana hanomanana ny examen izay irana koa izay dia izay ihany koa no antony na tongahy nalefa ho any amin'ny distrika Manjoro fadin'olotolo andiny fahafolo samy nasarika avokoa ireo tena Andriamanitra ireo nefa ireo ihany tsy maintsy misafidiana anto dia mitovy izy roa ireo fa ny ao ambadika ireo dia nitoana amin'ny Jesoa Kristy sy ny fitiavana ihany noho izany samy ray ho avy ireo tena Andriamanitra ireo ka ny Galata faharoa andiny faharoapolo io no raisiko amin'ny vakteny masina voalohany amin'ny sofisaorana izay ataoko amin'ny Atalata ary riko sy ny safidiko hatramin'izay hatramin'izao na dia mosony zavatra rehetra aza ho fararadia fanaradia amin'ny Jesoa Kristy ny fahafahako ihany koa fa tsy misy zavatra valiny sy tanteraka raha tsy miaraka amin'ny tiavany sy ny sitrapony izay mifamatotra tanteraka tamin'ny tantaram-piaina dia tiana izany fa ireo seza maro aloha noho izany no antony safidiko teny manentana dia io raha ny heriko irery ihany dia toy izao aho satria
mana menempatkan Indonesia punya sangi pasal di manca melalui pesawat. Kemudian mila berita di Faundena di sana di Sabe vado un proposal di Canarias a semana também para de fundo setembro e eu se for se não fazer a tudo gerir como ni hanno perché ni non funziona e non si fu lo stesso da fazer non come funziona ni ti funziona va a scorrere dopo che già sappiamo che hanno confirmazione di proporzione che non forse si rialzerà e facciamo forse lo arrivo da un figurano ma da su i mati non è stata parte di seriare una richiesta che si sta non si parte a parte ma si parte a parte non tutte ma fino a c'è si arriva e abbiamo dato se non parlare che non parlare che non sue a facciamo non si su e sanno la cosa che fatta tinggal siapa lewat Israel. Kami setiap sinapas ketika kami bangga raya ini, dengan tom tifar apa naik. Kita kira manusia adalah orang yang sesuatu satu tempat macam sesuatu, tapi usaha berada di tifar. Kita pada tifar apa so? Pak, dengan ini masih malam nanti kita teori. E kaya della fare con fuochi e fare non ti fa la parte. Mi stanno parlando di fantasia fa, mi ha reso caffè e colonnato, c'è zara, sconfitta, raina, saccato, bene, non sanno mai. Kaya stanno parlando tantissimo dai guerre, mi fu fanai, sai la zia. Mi fu sei l'altro, ni fa solo di manto. Mi stanno parlando, sei l'altro saccato nero. Izay miaro ny molalo mitaisa bosy eo anaty sakafo tsy feno vovoko dia hitaya ilay fo dia nina hoe ilay fo Jesosy tahiny fonaya tsy ho vaky tsy ho droky ny fahotana tsy ho simba ny famapanana tsy ho resy izao karazabasy rehetrarehetra izao atatobety trésor précieux ka sy ny tany moravako no tonga ndray izany harena izany hoe masinay konfiany karatasi percaya voalohany efa enatra dia vavito efa matoky ny fahasoavana mandrantany atreo ary dia ataokefanteka ny roso mila rehetra miara-pamanjay koa ny RDB koa ny famanenana Andriamanitra ny fahelopa ny hira ty matetika rehefa mitonga fanavitra hira ty dia izao no teny manatona ny tompo sy toa manatona azy ny fahavavoana atony azy ny fanavitra dia ny fiatsoana rehefa nytanàna dia atao hoe manatoana afanaisy ny anarako misy ny hira io manatona ny tompo sy toa dia manatoana ny tompo sy toa dia ataonao miasazy zany hoe manatoana dia manatona ny tompo sy toa dia mahita manatra na hira vokatr'izany no nidirako mpiservita ao amin'ny fiangonana mahinanazy ao kianjaka kely nidirako anao ny asipirana na olasika ny fiangonana maharivo imety ary nalavako examen na seminaire zany dia tafita tany ny seminaire efa octobre efatra ambin'ny folo sy rehefa zaty hafariana sy famindram-polo raha eo amin'n'etra mahamoka fotsiny jerena dia anisan'ny hasaram-panany efa hoe hafariana hasaram-panany fomba sitoetra iray mampahoky ny fampitana havitra ny fananana hafariana efa farifary moa zao tita haraka tadrifa tafita zay ny havitra rehefa dia hoe orokosa sy tafita misy ny havitra dia izany no mahatonga ny olomasina hiteny ihany koa tahaka ny masom-pahatereza ny anavina hoe ny hafariana dia fahamasina satria manambara fahatsorana manambara toerana piainana mihetsy ny atao hoe fahana mifanohitra amin'izany ny ilaintsika sy rava ilaintsika vendrana mifanohitra amin'ny hafariana fa asany teno izany misarika amin'ny hafa efa tokoa amin'izay lazaina ny zavatao amin'ny hafariana porofony izany ny anjery efa nilaza tamin'ny apôstôly kanisany hoe teraka ny mpamonjy hafariana lehibe no mahatonga teraka anareo avao ny mpamonjy ary
Sahara izany faharoa dia fahavalo Itena fakena dia Jesosy Kristy ilay Zanak'Andriamanitra no hafalina izy soa no hafalina ny fokony dia mitopitsika isaky ny faharin'Andriamanitra no izy mamoana Jezoay rehefa ny fahamitsinitsiny libra voalohany andiny efapolo no tany noho izany ny kristianina malala ny fiainana mampilena dia agny toerana safidiko ato amin'ny districta missionnaire. Nanao ny stage de Akonanda tagny amin'ny districta Imadimaitinandry, nanao ny stage de régence tagny amin'ny districta Ambohiposy. Ny fiofanana rehetra dia ombonako amin'ireo rahalahy satria afaka baka vonitra tagny amin'ny séminaire. Dia nitao ny formation dia rehefa tapitra ny fiofanana dia ramasinina diakra tamin'ny 3 Aogositra 2022. Ny niantoan'ny asa tatoandro hatramin'ny fahakely aho nanam-pamiriana ny anamopera. Tiako fotsiny ny hoe mopera fa indrindrandrindra ato anatin'izay fahitana mopera manamesa dia magnatrika antsendiketo i monseigneur Vicaire général teo aloha. Mon père au Pascal Aracotolina, j'ai écrit par les districts missionnaires. Ni fanazavana ny tenin'Andriamanitra izay nosafidiko. Ny teny malaina dia hoe ampatanteraka amiko araka ny teninao. Alaina taon'io kanto voalohany andiny fahavalon'ny telopolo tapany faharoa. Nosafidiko manokana ny teny masina Mario satria nahoana tsy mba mahay mivavaka fambavakany mba haiko dia manao Ave Maria. Ka izay Ave Maria zay dia hoe izay teny masina Maria no safidiko hiaina. Fa ireto ihany koa isany nanosika hoe teo amin'ny sedam-pianana izay nalovako dia rehefa manao Ave Maria dia mivahany io. Fa ny olana anankiray izay mpameny atao saiko marakariva dia hoe efa saitany makana isy diakray kely sao izy mopera talefa valazay. Fa ny ary nanaovana ny stage de régence tagny Ambohiposy dia accident. Izany hoe accident narivotra ny camion mandehanana dia niazo izay niafarany tao. Fa tsy maty moa zany dia zavatra masina Maria dia tsy maty voamanana tsy nisy ninina na rehetrarehetra tao anaty camion tamin'izay mety nisy eo amin'ny 3 mahery eo. I Pierre ihany koa dia niteny tompo ka rehefa manjono izy dia nilazany Jesosy hoe arsany aratinao tao akavanany lakana dia haitsika fa misy teny natao masinankera tagnatin'izay fa rehefa farany izy dia miteny hoe harosaky amin'ny arakiko no miteninao. Dia masina Maria ihany koa haitsika rehefa novangeny Anjely Gabriel dia any amin'ny farany arina no mitena hoe intia izy vavin'ny Tompo aoka tanteraka amiko amin'ny mahazako ahy amin'ny toetra ary mahatsiaro tsy mendrika aho fa izy Tompo no miteny amiko foana ka rehefa ela dia resy lavitra aho ka sahina maly azy ary nenana ny teny masina Maria manao hoe aoka tanteraka amiko no antsoin'Andriamanitra hiteraka ny zanany hamonjy ny olona no mieraka fanahy masina. Izaho mpanonta antsoin'i Kristy ho mpitondran'ny teniny ny vatana amandrany ho sakafo mamelona ny olona no mieraka fanahy masina. Samy manana ny fanometsika nefa isika ka izy no andaviraty zay rehetra ataontsika amin'ny rano. Eto Mpamalana dia tinorako fisaorana ny districta Ansoavana izay nanaovako stage. Ny mpanabe rehetra tany amin'ny séminaire. Ny districta Ambohiposy nanaovako ny stage de régence. Ny districta Ambohibe Manaliana izay niheveriko. Ny districta Imadimaitinandry nanaovako ny stage de Akonana ka nisoko amin'izao raharana maniprehetra izao. Isaoraka manamprehetra amin'ny rahanaya mopera Kiresy mopera Bekera izay le communauté tagnamiko tao Imady. Isaoraka ihany koa ny communauté Masera izay miasa ao amin'ny toerana.
ny farantahian'ny rehetra sy ny filan-kevitsy ny eveka fa indrindra ianao monseigneur Remalany nandray ahya sy namaly ahya tamin'ny fangatahana izay natao amin'ny hery-soana ny rehetra mivavaka ho anao soanareo rehetra izay nanampy Sabina Kristiana ni izany tira no nandraisako ireo sakramenta rehetra ho amin'ny lalàna fisoana amin'ny kristianina. Toerana tsy dia nifampera mataminy amin'ny toerana misy anay fa izay manisa taona monja no mba misy pretra mahatao ny fiangonana evy anay. Ka inay ihany no imompera proveseleve izay kire tao fanjena dia nandalo tao ary ny teny tamin'izay hoe izy aminareo no miala pretra. Mbola kely aho tamin'izay fa naretrahy io teny io. Tatia hoe rehefa tao kilasy fahavalo zahay dia nisy namana iray tahaka taminay nilaza tamiko fa manao pretra ary handeha kilasy ary tamin'izay dia miveraka tao saiko ny tenin'ilay pretra hoe zay any hoe izy nofokely no fihetsoanjareo any tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny taona araka amin'ny 14 no nanao lasy ny astora ary nanao fanadinana ka voaray hanao ny taona fanomanana teny miaza soa ary dia nanaraka ny fihoanana amin'ny rehetra hatramin'ny taona 2021 izay nanao sinana kodiakina teto amin'ny ity aho tonga nanao sisakonao Andriamanitra io no teny manelanay no safidiko ny fiainako mandrisy ny fiainana mampiretrany teny maneo fanekena sy fahavonana ary fitokisina ilainy azy. Nandritra ny diam-pifanana ny manovako dia niteny hoe makia isangana fa fianao ao amin'ny Mateo 7 no tena metanahy ary nampakotiahy tamin'ny Kristy ten'Andriamanitra ny asoahy anomy asany. Rehefa nanao fiakarana masina mialohan'ny naovana fangatana io so amin'ny mahadiakrao dia natiny fiangatana-piainako sy ny hanemerako ary fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainako nandritra ny taona maro ny anarana sy nanaovana ny fihoanana amin'ny pretra. Tena no zavako fa olona tsy mety akory aho nefa dia vidin'izy tompo hanomby asany sy tany amin'ny izany Masina Maria izay mangataka mandrakariva mba hivavaka ho ahy sy ho an'ny olombelona rehetra. Eto ampamaranana dia upakumanana ni teni sorana asija pretra paling penting diocese saya infantolo lahir anak diolua dengan orang yang mengincar kasih negara kuat paling negara bina disini napiari pamli fakujuna makreja ni diberikan kita mainan di dia diberikan aku mahal sudah berkunistasi gereza ni paruasi katedrali tidak berkunistasi diakonal hari bisa menemukan usulnya rafi bisa berkuntarin isai nantai kagataku sinataya yang bisa diperiksa atau diperiksa di sesiana ampusta terus yang ternyata ayat Juni sana leo dia tifana na dia pagkirana sa siya bisa na isan hari bamaran yang Jun seorang hari sa siya tufiang Jun yun na seorang ay sa siya semester tahu pasti seorang na tahu berlupa bagaimana seorang na ang voluan. Kita batin, kita kumpi voluan, kita konfirmasyon. Artinya nakatong sekul katolik at sempol na sangadani at siyang ifafanan BBC. Kita ni BBC, dia akan ada itu mustar, dia nakatong ni BBC teknik atau barisnan na repaka katang pangkuru bisa fi filiera PDP. Apakah baka ni sip suwarif. Ni nias na naman na matawag ko. Taon na tuwanya nasa papa niwa di luwa pian ng sekul katolika kami sisya masangkya masakya sa sevi lu taw fikyaman na masna yang tahan. Dem suy kata peteli nyaka skin pas niente tu habis kenara masuk lu. Refa apakah bakal ekonomi teknik yang saya isi 2000 dia ni ketemu kejabanan segera di Lasarete kami telpon September bulan ini di 10 Oktober kami full
Vitany voalohany tao amin'ny frère de la Charité dia talohan'ny io no nanao fankatana tamin'ny monseigneur satria ny fikambanana frère de la Charité dia sady misy frère misy motera dia misafidy nanao motera dia nanao fankatana tao amin'ny monseigneur dia zao mivaly teny monseigneur tamin'izay hoe raha tenanao rehetra ianao a dia na makabaka enseignement général. Nanao voady Tangatanarivo 15 octobre ary ny 17 octobre efatra ambin'ny folo sy roa arivo niazakazaka nandeha tany nanao salasala ihany anatin'ny andeana hamariny asin'Andriamanitra satria atao hoe evandienne kanefa raha hainao ny finisy azo atao an'izay mino ka rehefa niatrika ny terminal atao Kianja soa dia ny premier trimestre dia fanahy koa sady vita tia fanao ialana satria mafy zara bulletin ny premier trimestre moyenne de neuf izay sy nahazatra loatra ny nanaza zany moyenne de neuf zany a tamin'ny andro dia Père Ludovic izay ny préfet tao Kianja soa dia niteny tany any aho tsy ho vita ity fa zao navaliny ahy hoe tsy mora ny makatapoka satria fa 2009 ny aina mianatra 2014 ndray manolo dia niezaka niany nanolo a soramantefa monseigneur natao tamin'ny diocèse Mananjary ka rehefa andeha hanomboka stage de régence tao Mananjary dia amin'ny atao hoe district ana Pasinambo raha fitinina dia hoe mandeha telo andro avy Mananjary zay vao tonga amin'ny district ana Pasinambo mandeha iray andro amin'ny karana dia Kangalana mandeha lakana ary mandeha roa andro amin'ny dia tongotra satria miala lakana dia mbola misy eo amin'ny 80 kilometre eo a tonga Pasinambo aza manietreritra moa rehefa nilana Mananjary dia pakoa tafitanana fa kay atena ambanivohitra indrindra kanefa ny raha hainao mino tsy fiafafatelo dia nohon'ny fitiavana sport nanao foot dia accidenté ny amin'ny terrain iray a dia tsy afaka nanao fifanana koa satria tsy maintsy nifarana amin'ny opération voadaka ndreo amin'loha dia nanao hémorragie interne dia tsy maintsy midana indray nifahaina volana be efatra amby roapolo sy roa arivo ka vita ny opération dia nidropitalo mazava loatra fa roa ambin'ny folo ny volana be efatra amby roapolo sy roa arivo nivoaka ny hôpitaly voisoa amin'io manao ny examen dia afaka tsy afaka miaritra koa tsy navita taona indray zany ny teo droit dia teo a sady mampandrina nyeritreritra manakory aty ina mety policiainy bebe zavatra tonga ao saina fomba fiteny dia hoe ary ary tonga andafy any dia misaorana ny tompo fa rehefa nifzamay ny taona manaraka voisoa afaka miakatra ny voisoa ndresaka tamin'ny père recteur ndresaka tamin'ny père préfet dia afaka raha misaona tsara kanefa sady nanao teo 4 io nagnetsika ndray examen anaky 7 zay mbola tsy vita tamin'ny teo droit mafimafiany satria magnetsika vitoloa dia niaso amaranana ny anjarakito fanazavana fony any ten'Andriamanitra andraisy raha hainao mino tsy misy avatao man'izay iny tsotra ny any nanazavako sy miainako azy dia hoe ny filona no apetraka ary ny filona no tokony hiteraka ny fahagagana fa tsy ny fahagagana no hiteraka ny finoana zay mafezidenancy soa farabentina avy ao fokotanina andranymbory karakomasinvesoampina district ambositra manodidina nianatra tena ambositra trany atao CPA dia avy eo nanaraka lalam-piofanana ataon'ny fikambanana Jesoa ny antony nanarana zao lalana zao dia fanirina bebe kokoa ny halalan'i Jesoa ary isan'ny tena mampiavaka ny tena moa zany rehefa teny an-tanàna dia ny manaradia ny omby ary izay ny fianakaviana mahalalan'izay tsara hoe miaraka amin'ny zavaboary zany ny tenanay dia tao anatin'izay fanarahana ny zavaboary zay a nisany nanetana bebe ny resaka vocation satria aniantony izy rehefa eny ambanivohitra eny rehefa miambin'omby a dia miankina be debe amin'ny mpiambin'omby a ny omby dia teo nametaka fanontaniana hoe raha zaolombelona marefia zany a no mba afaka mampisotro rano amin'ny ora sy tsara ny omby a afaka manome sakafo azy ara-taona zaho olombelona marefy olombelona falota dia mba izy azy zany Andriamanitra iza moa zany le Andriamanitra afaka manome zavatra ambony a noho ny
fanomezako zavatra tsara amin'ireo zava-boary eo. Dia io ny fanontaniana mipetraka ambony izany zany ny Andriamanitra atoa raha mazano eritreretin'irety fiofirety hoe mba afaka manome zavatra. Teboka faharoa mahakasika ny teny manentana iza moa io. Dia izay ilay fanena amin'ilay fanontaniana tany voalohany hoe maniry dia maniry mba te hahalala bebe kokoa an'i Jesoa amin'ny fiainana izay itoerana eto amin'ny tany ity sy mba afaka hamonjy any aorianany. Dia safidiko io teny io tao anatin'ny Baiboly. Dia atao anatin'ny fikambanana Jesoa moa isaky ny isanandro zany dia manao ny jeritotika ny tontolo andro rehefa alina ny andro. Dia fahazarako manolatra amina taratasy kely aho zany hoe taiza ny safalipanay, taiza ny solosolopanay. Dia rehefa farany bokely asiko soratra foana hoe iza moa io zany hoe mantany azy zany hoe raha faly aho raha tesika aho dia iza ny tena tao anatin'izay hoe afalio sy ny solosolo panao tsy hosatrana fotsiny hoe hitady ny fahagagan'Andriamanitra fa mila mahafantatra amin'Andriamanitra izay manome fahagagana mametraka amin'ireny hoe izy moa io. Sanato Safonizy. Lubiasa atao anatin'ny fona katolika ny tena izay no nampiasa Ray aman-dreny ary izay no anisan'ny nampitsiry ny antso rehetra katôlika. Anisan'izany ny fanaovana ny asany mampisilivy izay natompo taton'ity fiangonana mamiko ity taton'ny katedraly tamin'ny zampianatsy ny frère des écoles chrétiennes ataon'ny Sekoly Marivaratra. Dia rehefa tonga ny lamesan'ny mpianatra izay mandeha isambolana dia mba manana anjara nanana sansa nanaon'izay asa mampisilivy. Rehefa nifindra nipetraka tany Antananarivo nahazo maripaizana baraka dia nitohy atsara izay fifaneraserana izay. Mifanerasera tamin'ireo ho jésuite teny amin'ny homologué catholique universitaire d'Antananarivo eny amin'ny centre Votovolo. Nitohy izay fifaneraserana izay ary dia nitohy ihany koa ny faniriko di Serville Mesa ary niaby ny saza tamin'izay dia manampy ny sacristain satria tamin'izany mbola tsy navita monnerie ny fiangonana ny homologué catholique Kila anaradia Kristi akaikay kokoa atsara. Anisan'ny teny safidiko ny hoe satria raha tsy zao dia tsy mahefa nainaina ianareo ny tompo hitao masoratranto fatinay folo amin'ny fahadimy. Anisan'ny manitina ny tantarany antso ato anto io teny Jesosy tamin'ny mpianana io ary anisan'ny ihany koa manamafy ny safidy izay nataoko tamin'ny novisia talohany nanomana ny voady voalohany. Mampahatsara manareo fa i Jesosy Kristy no loharano ny fahasoavana ilay tena fotokoloko keromahy sampana izay manovo haim-panahy kiaina ny antso mampirehetra izay sy ny iraka mpanaovy ny fiangonana sy ny fizarana faharoa isika dia ny fanomezatoky eo anatrehany veka. Ny fianakaviana ny fiangonana iray manontolo mangataka ny todrano avy aminareo satria dia mbola lavitra ny sarotra ny lalana tiavinay ka ny todrano ataonareo dia manantanja amin'ny fiainanay ka dia manosoa tompo. Fa ny tonga atao aminareo ny antson'ny tompo anareo dia efa nanome lavana anareo malalaka tomboka makany izay ka ankehitriny tsosa raha tonga zao fotoana ansorona anareo mba misorony aby natezay izao izay ray aman-drenareo dia mitsodrano anareo tanteraka era-peratsaina atokosa ny didy amin'andraika dia teny fiangonana aminareo ho fitarena ny ondry izay ho tehizinareo enga ny Andriamanitra andenana ary homany ravandava ary ambany fitarian'i Jesosy Kristy sy Masiny Maria mpitaridalana dia ho tanteraka aminareo tokoa ny izay tomponareo sotanareo indrindra dia maty.
matokisa fa tsy andrata indiankoa izy hay fa rasinay amin'ny fiainanay ataonay indrindra toerana miady amin'ny rasy ny sadrano izay ataonay teo sadrano finy fitiavana mitafotafo ka matokisa fa indrety izy hay zanatareo anompony eglizy amin'ny fitiavana sy fanetretena isatra tombolay isatra tombofara manana miteny faneva hoe ino aho eo aminareo mandrakariva izay nalaina tao matoko fahavalon-roapolo andimy faharoapolo tapany faharoa. Amin'ny anaran'izay sy nizaraka sy ny fanandrasina aminy izaho raherina inerimany manana miteny faneva hoe izatra rehetra dia entin'Andriamanitra soa izay ty azy Romana untuk fahavalon di fahavalon-roapolo tapany voalohany. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Izaho ramamina teny manana teny faneva hoe fampahasoan'Andriamanitra no nato izao avy Korinthiana voalohany raika amin'ny faha 24 andimy faharoa. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Izaho Andriamanitra Bonifasy manana miteny faneva hoe ny fandeha mandrakariva ao mitoky fa mandrakizay ny famindrampo. Filipiana toko fahaefatra andiny fahaefatra Lioka toko voalohany andiny fahadimy. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Izaho randela rivo tahirin-tsoa zany sedaray morely manana teny faneva hoe aoka anao tanteraka amiko araka ny teninao. Lioka toko voalohany andiny ny fahavalon-telopolo tapany faharoa. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Izaho solofo-pirenena Zano Marsiala manana teny faneva hoe itiaho tonga hanao sitraponao Andriamanitra nalaina tao amin'ny Hebrio toko fahafolo andiny fahasivy. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Izaho zafiniara-tsoa ny Paskaly manana ny teny faneva hoe raha hainao mino tsy misy azo atao mandry izay mino nalaina tao amin'ny manevanteny masinday marika amin'ny toko fahasivy andimy fahatelo amby roapolo. Izaho mandrasana Ismael manana ny teny faneva hoe satria ratsy zaho hoy ny tompo dia tsy mahefa na ino na ino ianareo nalaina tao joanto fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Izaho tolo-janahary Jean Léonard manana ny teny faneva hoe iza moa io dia mbola manambara pahibe maso etoana ireo teny sy toky efa nomeko tamin'ny voadina tao tato amin'ny fikambanan'i Jesosy tamin'ny 20 oktobra 1710 sy tamin'ny firosoko diakra tamin'ny 1 aprily 1910 tao amin'ny diocèse Saint-Denis France. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Izaho mandrasana Ismael manana ny teny faneva hoe satria raha tsy izao hoe tompo dia tsy mahefa na ino na ino ianareo nalaina tao amin'ny joanto fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo dia mbola manambara pahibe maso etoana ireo teny sy toky efa nomeko tamin'ny voadina tao tao amin'ny fikambanan'i Jesosy tamin'ny 1 novambra 2010 sy 2010 sy tamin'ny firosoko diakra tamin'ny 4 febroary 2010 tao amin'ny Our Lady of Guadalupe Parish. Toky efa nomeko tamin'ny firosoko diakra tamin'ny 3 aogositra 2010 tao maharivo aogositra. Sabako fahatitiavana Andriamanitra Jesosy Kristy ilay rehetra faratampo voateko ny manamafy etoana fa safidiko manokana ary tena sitrako tokoa ny roso amin'ny laharana mampirehetra. Ny fitiavako an'i Kristy sy ny Eglizy no manosika ahy hanasa sy tanjona ireo lalàna mifety rehetra. Nandritra ny toam-piafarana taon'ny toeram-piofanana nalova ary nosoana tamin'ny diam-piofanana rehetra ato amin'ny diocèse sy nandritra ny fitazy fiangonana
dia mianazava-tampo eo teo tenana mendrika taken'ireo adidy sy andraikitra maharehetra. Isan'izany sy amin'ny tokantrano tahaka ny Kristy tokam-pilana, maso sy ainana sy madio fo, na foitena ny aiain'olo ho famonjenany olona elaela. Mona miantsoroka mahona sy ampiavana ireo adidy sy andraikitra iantsoroany rehetra, ka sitrapontanteraka mizava hoe itiao tonga manao sitraponao sy hanompo ny Ekrizinao. Mifamatotra tanteraka amin'ireo fety fiainany rehetra, ka manome toky aho fa io namanaraka rehetra na dioseziana na religiosy miaraka amin'ny evekana, hiezaka aho hanamaso tena isanandro amin'ny fankalazana ny Eukaristia sy ny fanaovana ny vavaka ny Eglizy, mba hanafisana ny fiambonako ao Kristy sy ny Eglizy. Sy ataoko ambanjavatra ny laretrety isa-taona, ny fiadanana masina, ny fivorian'ny rehetra eo anivon'ny Mosesy sy ahy, izay sy nasamemorena ny tena fanahy sy manomboky ahy hanompo sy atia vahoaka n'Andriamanitra. Manome aho fa ao miasa mahafaga amin'ny eveka indrindra ny apôstôly, anaza sy anaraka azy ary ananitra miasa nahay ahy dia mitoro ny ten'Andriamanitra, anamasina sy ainaovan'Andriamanitra amin'ny fizarana ireo sakramenta amin'ny penomana ny fiainam-panahy kristianina. Vonina mianaraka ny solondanana pastoraly ampiarina eto amin'ny diosèse na Ostra na amin'ny diosèse izay andrahanahy. Akatramo sy anarovako ihany koa ireo lalàna sy fianarana ny Eglizy Katolika amin'ny tany, ka mianarako amin'ireo vahoaka n'Andriamanitra. Mihazo an'Andriamanitra ivakoho sy dedikiana no itoriako manampiary, satria fantatra fa olombelona osa sy mandeha amiko. Eto anatrianao ny foseraka Maria Fidelisy eveka diosèse na Ostra, sy eto anatrianao vahoaka kristiana, ary eto anatriana izy Andriamanitra no irosoako ansitrako sy ankalalana sy fanekery amin'ny lalana mampirehetra, ka anaovako izao toky sy fiainana izao. Ekane Masina Maria, ilay mitantana ny Kristy mpisolombe, mba hitantana ny diako ihany koa. Matoky aho fa ianao rehetra manatrika itaona, dia alohanay ambavaka sy ahatolombelitra, mba hatotosako ny eken'olombeko mandritra ny fiainako mananontolo. Amen. Kanya Andriamanitra izay nanome zanatoky efa nantsonaro atao ny fanetinaro ary matoky azy randava indrindra araka ny teny faniva izay rasinaro hiainana ny fitsonaro rehetra izay ka afanareo mamaly antso ny sanandro sanandro ny anarany aray sy ny zanaka sy ny mpanay masina. Jesu Kristi tompontsika ilay fahitana farafato koatiako no manamafy etaona fa safitoko manokana ary tena nitsitako tokoa ny roso mararana mahapretra. Ny fitiavako Kristy sy ny Eglizy manosika anaja sy hitandrina ireo manarana feno pretra. Nandritra ny fotoam-piofarana tao amin'ireo toeram-piofarana nandalovana, ka nirosona tamin'ireo dika-piofarana rehetra tato amin'ny fikambanan'i Jesosy sy nandritra ny stage diakonala dia nanasara tanto ireo toam-piainana mendrika takian'ireo adidy sy andraikitra mafy rehetra. Isan'izany ny tian'olo tokantrano, ka hakatahaka ny Kristy tokam-pilana, azo fiainana sy madio fo na foitena misy ny ainy manontolo ho famonjena ny olombelona rehetra. Voninao mianatra
ampinono sy ampitiavana ireo adidy sy andraikitra miatsoroana rehetra. Ka sitrako tanteraka mila zako hoe ity ahatoka anao sitrakonao sy anombo ny eglizinao. Mifamatotra tanteraka ny diosesy ny fiainany rehetra ka manetoky aho fa iomona amin'ny raha rehetra na dioseziana na religiosy miaraka miveka. Ezakao anamaso tena isanandro amin'ny fankalazana ny Eucharistie sy ny fanaovana ny vavaka ny Eglizy mba hanamafisako ny fiambeko amin'ny Kristy sy ny Eglizy. Tsy ataoko mpanjavatra ny laretrety isan-taona, ny fiantarana masina, ny fivoream-piretra eo anivon'ny diosesy misiana na eo anivon'ny fikambanana misiana izay samy mamelombelona ny fiainam-panahy sy manosika ahy hanombo sy tia ny vahoakan'Andriamanitra. Manetoky aho fa ho mpiara-miasa azo antoka amin'ny eveka diby ny apôstôly, hanaja sy hanaiky azy ary andraikitra miasa andrany any dia nitory ny tenin'Andriamanitra, hanamasa sy iay vahoakan'Andriamanitra amin'ny fizarana eo sakramenta hamelombelona ny fianam-panahy kristiana. Voninao miaraka ny solon-dalana pastoraly ampiarina ao diosesy izay andrana. Ankatoava sy arova ihany koa ireo lalàna sy fampianarana Eglizy Katolika eran-tany ka hampiana amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny fahasavan'Andriamanitra be hindrany fo sy be fitiavana no itokiko hanampy ahy satria fantatra fa olombelona ositra sy maneny ahy. Eto manatrehanao Monseigneur Rakotonarivo Fidelis, eveka ny diosesy Namositra sy eto manatrehanao Mopera sy solotena ny fikambanan'i Jesosy, eto manatrehany vahoaka kristiana ary eto manatrehany Andriamanitra no iosoako atsitrapo sy ara-pahalalana tsisy namerite amin'ny laharana mampirehetra ka hanaovako izao toky sy fiandrianana izao. Engany Masina Maria, ilay nitantana ny Kristy solombe mba hitantana ny diako ihany koa. Matoky aho fa ianareo rehetra manatrika etony dia hanao anahy ambavaka sy akato-hevitra mba hatotsako ny tenin'ny meko mandritra ny fiainako manontolo. Amen. Amin'ny fahasoavana entinahitro miaina ny maharehetra an'azy amin'ny anaran'Erany sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Takila 30 sy 700 ny firana masina 700 amin'ny zato.
simbanay ny enany ny fitsoan'Andriamanitra sy namalin'ny antsoan'Andriamanitra izay. Ary ndrindrandrindra misaotra anareo lay aman-dreny na mentsodranararaka ny zanak'avy. Saotra antsika mianakavy mambavaka teto ary mbola manasa antsika aloha ny bavaka na ny mambavaka an'izay mbola afaka manatanteraka izany araka ny filasanana hoe misoratranana izay alehan'ny tsara an'Andriamanitra. Hoany sara dia fiarahany tsara antsika amin'ilay fitsotra. Fomba antsika miaraka-manakarivan'iny ny fiainana Tompo. Hetsotrano antsika ny Andriamanitra ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Ary hitantana ny fiainantsika ny Kristy. Ataontsika ny hira heloy tsara anaka izao teny izao, teny mahasoa teny renao.
Is